fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Ampifaliana sy ampiravoravoana no androsoana any anatin'ny tokantrano sy ny fonenana zay misy atsika rehetrarehetra indray amin'izao andro mahafinaritra be izao tonona aminao ny fahasoavana, ny fiadanana, ny fanambinana avy amin'ny Jehova Andriamanitra raitsika sy Jesosy tompontsika izany. Ny tenako Matthieu kely no eto amin'ny fanolorana izany hitondra ny andindiny soratra masina ka tsika taridalana sy torolalana ary torohevitra mahafinaritra be moa zany amin'ity androany ity. Dia hikasikasika manokana ny resaka faka mangidy isika, zay no horesahako ao anatin'izao fampianarana, ao anatin'ity vidéo sy ao anatin'ity fampianarana amin'ny onjam-peo ity mahakasika ny amin'ny faka mangidy zay mety mahazo ny kristianina betsaka dia betsaka, mahazo mpanompon'Andriamanitra maro ary fandrika ho antsika zanak'Andriamanitra, fandrika ho an'ny pastera rehetra, mahavoafandrika ny mpanompon'Andriamanitra rehetra rehefa mandeha dia mandeha ao anatin'ny fampona. Dia misy izay atao hoe faka mangidy mitsimoka izay. Mahafaka azy moa zany faka zany hoe ohatrany hoe fakana aitra na fakana hazo. Dia rehefa zavatra zay no misy hoe fakany dia ro miditra any anatin'ny tany ihany iny ka mahazo tsiro avy amin'ny tany, mahazo rano avy any ambanimbany any dia tsy maintsy amoho ary aniry indray le izy raha tsy mitandrina isika. Ary reo resaka faka dia ny faka matetika tsy voala ao ambanin'ny tany fa petraka ao foana le zavatra anankiray, le hazo anankiray no voakapanao ny eny ambony eny no tao amin'ny be. Fa raha vao resaka amin'ny fakany dia le any ambanin'ny tany zay ny resahany. Nefa ny faka iny dia afaka mbola maniry satria ino no atao hoe racine ozy izy amin'ny fiteny vahiny dia iny racine iny mihitsy le tena loza raha tsy mitandrina isika kristianina. Ka misy mpivavaka, misy kristianina, misy pastera be dia be tapaka fotsiny ilay hazo tetỳ ambony fa le faka mbola ao anatiny ihany. Asa raha azontsika zany hoe ino faka iny amin'izay ny lasa mamerina azy amin'ny toetra taloha sy ny fiapenany taloha rehefa mandeha elaela ao anatin'ny fampona ilay olona anankiray. Vavaka isika milohan'ny idirantsika amin'izay resadresaka mahafinaritra izay. Tao ary Jesosy io misaotra anao fa mbola afaka mpianatra eto, misaotra anao fa manome fahazavantsaina indray ianao ampianarako ny olona. Dia mitenena Tompo, mitenena omeo fahendrena, fahalalana, fahazavantsaina aoka hiasa amin'ny fanamasina amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Andeha ho jerentsika ty andiny soratra masina atao amin'ny Deutéronomia toko 7:20 ity. Deutéronomia toko 7:20 dia raisiko manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 20. Deutéronomia toko 7:20 7:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary tsy aminareo ihany no anaovako izao fanekena sy fianianana izao fa amin'izay eto amintsika anio, eto anatrian'i Jehovah Andriamanitsika sy amin'izay tsy eto amintsika anio koa. Fa fantatrareo izay nitoerantsika tany amin'ny tany Egypta sy izay nandehanantsika namaky ny tany Jentlisy, ary efa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampiny, hazo sy vato sy volafotsy ary volamena izay teo aminy. Fandrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eo aminareo izay manana fo mivily anio ka hiala amin'ny Jehovah Andriamanitsika, andeha
andehanany anompony Andriamanitra ireny firenena ireny, fandrao isy faka eo aminareo izay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Arareny izany olona izany ny tenin'ity fanozonana ity dia iarahaba tena ao am-pony izy ka hanao hoe hanam-piadananao fa anaraka ny ditrany foko andringanana ny leony mba amin'ny mangetaeta. Ary Jehova dia tsy ety hamela ny elony fa anetroka amin'izany lehilahy izany ny fahatezeran'i Jehova sy ny fahasarom-piarony, ary toetra aminy ny fanozonana rehetra izay voasoratra amin'ity boky ity, ka ho vonoiny Jehova tsy ho eo ambany lanitra ny anarany, dia ho sarahiny Jehova amin'ny fireneny Israely rehetra ho amin'ny loza izy araka ny fanozonana rehetra amin'ny fanekena izay voasoratra amin'ity boky ny lalàna ity. Eo amin'ilay andininy fafito amby folo ny tena idirantsika hoe andininy fafito amby folo dia zao ny voasoratra: fandrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eo aminareo izay manana fo mivily an'io ka miala amin'ny Jehova Andriamanitsika andehanany anompony Andriamanitra ireny firenena ireny. Fandrao isy faka eo aminy izay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Ndrao isy faka mangidy, io le faka mangidy resantsika. Andrao isy faka ozy izy eo aminy izay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Iteraka zava-mangidy sady mahafaty. Zava-mangidy sady mahafaty. Eo amin'io resaka faka mangidy io mihitsy no hovela belariko kely ao anatin'ity minitra vitsivitsy ity. Tadidio fa misy ny atao hoe zao tontolo zao. Ireo vao resaka zao tontolo zao de ny aizina zay no manjaka ao. Ireo vao resaka hoe zao tontolo zao de ny fanjakan'ny aizina zay ny ao. Ny asan'ny nofo, ny filan'ny nofo, ny fahavetavetan'ny nofo, zay ny resaka reo vao resaka zao tontolo zao. Tsy resaka hoe fivelomana fidiram-bolana sisa fa le resaka hoe zao tontolo zao sy ny filana, zany hoe lasa resaka fiainana fahavetavetana na fahotana, faharatsiana, fifosafosana, adila, fiafinafonana, fireariana, fampotsampy, lainga, fitaka, fijangajangana, vonolona sy ny sisa sy ny sisa. Zay le resaka zao tontolo zao sy ny filana. Isika nefany de tao amin'izao tontolo zao noho ny sorona sy ny sotominy Jesosy ho ao amin'ilay tena mazava na ho ao amin'ny atao hoe fiainana feno fahatsarana sy fahazavana miaraka amin'ny Kristy. Miaraka amin'ny Kristy. Tao anaty aiziny tsika, isika mpivavaka le resahako tao anatin'izao tontolo zao tsika natao anatin'ny aizina, ny aina tao anatin'ny fiainany ratsy, nanana ny toetra tsika na ny toetra ratsy tsika na ny fahazaran ratsy tsika, zay nikorina tao anaty tsika isika ary nanomboka ianao tany anaty kibo. Tany anaty kibo tsika, mbola tao anaty kibo nineny. Ny fatatsika ny razambe atsika ny ray aman-drenitsika fa olona niaina tamin'izao tontolo zao, olona nanota niaina tamin'ny fiainany ratsy ny akamaroany ny razambe atsika. Dikan'izay efa misy faka mangidy efa ela mikorina tao amintsika reo. Efa misy toetra ratsy efa ela no nikorina tao anatintsika reo, fony vao niforina tao anaty kibo nineny isika de ny toetra nineny, ny toetra ny dada, ny zavatra rehetrarehetra nohaniny de efa nanjaka tao anatintsika. Ireny rehetrarehetra reny de miteraka faka mangidy mipetraka ao anatin'ny olona anankiray, mitoetra ao anatin'ny foany. De rehefa lehibe isika ankehitriny mivavaka, resy lahatra ny amin'izany lehilahy atao hoe Jesosy izany,
la ilazaitsika fa zanak'Andriamanitra tompo sy mpamonjy ny fiainantsika maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana ary zany ny marina, zany ny marina. Rehefa resy lahatra ny amin'ny tompo isika dia nandray ny atao hoe mazava, nandray ny atao hoe mazava, nandray ny atao hoe fiainana, satria Kristy no atao hoe fiainana, zao no lalana sy fahamarinana ary fiainana ho Jesosy. Dikan'izay rehefa resy lahatra ianao nanomboka nandray an' Jesosy tonga amin'ny mazava de niala tamin'ny aiziny ianao, niala tamin'ny aiziny ianao. Inona le aizina? Izao tontolo zao, ny toetrany, ny fiainany, ny fanaony, reny le aiziny. Rehefa niala tao amin'le aiziny tsika fa nifindra tao amin'ny mazava ao amin'ny Kristy de misy olona tsy tena tonga ao amin'ilay tena mazava tena izy fa manjavonjavona ny fahazavany, manjavonjavona ny fahazavany, tsy tena miainao anatin'ny tena hoe mazava miaraka amb Jesosy fa mbola sady tsy mazava ny tsy maizina be, sady tsy mazava be ny tsy maizina be fa manjavozavo. Lay kristianina anankiray na ilay pastera anankiray na lay mpaminany anankiray na lay apôstôly anankiray na lay diakona anankiray na le mopera anankiray na le masera anankiray na le evangelista anankiray na le kristianina rehetra mihitsy manjavozavo. Inona mahatonga azy a lazaina hoe manjavozavo fa tsy tena mazava loatra? Satria mbola manapaka ao lay atao hoe faka mangidy, faka mangidy, mbola manapaka ao lay atao hoe faka mangidy. Rehefa atao amin'ny aiziny izy de nisy raha mikorina zay feno fahamaizina natao, misy toetra zay namatotra azy tao, toetra ratsy zay efa niainany hatrany amboka, toetra ratsy niainany hatramin'ny fahazazana, toetra ratsy hatramin'ny fahalebiazany. Eny manam-pahaizana izy fa ny toetra ratsy ny ao ihany tao amin'izao tontolo zao. De resy lahatra ny amin'ny Jesosy ary resy lahatra ny vavaka dia ohatrany hoe ohatrany hazo anankiray fotsiny nytapahana, nytapahana ilay hazo tapao ny goavy, metsika ohatra ianao ny goavy na paiso tapao angeny vata be an'iny natrary amin'ny fotony ary tapao na ny kininina, kininina kininina. Misy karazana hazo be de be mihitsy eto amin'ity zao tontolo zao ty rehefa tapahanao hatrany amin'ny fotony vata be an'io de tapaka le fanamboniny rehetrarehetra manomboka eo amin'iny fotony iny ziskiny ambony rehetrarehetra iny, ny raviny rehetrarehetra tapaka daholo. Fa ny fakany, ny fakan'ireo hazo ireo miletika any ambanin'ny tany any ary efa lalipaka be satria mety efa amina taonataona maro, mety 10 taona na 70 taona na 20 taona na 100 taona io hazo io naniry teo. De tadidio tsara nge ny fakan'izany hazo maniry 20 taona zany fotsiny. Maka ohatra tsika eto hazo maniry 20 taona na hazo nampanirina nandritra ny 10 taona tamin'ny andro ny fanjanahantany hatramin'izao mbola eo tokotany ny dadabe anareo na mboleny ny dadanareo ohatra le rotra. De fa tamin'ny androny io na ataoko hoe coco sy ny sisa tamin'ny androny de manahoana ny alalina ny fakan'iny hazo iny, ny filetika ny fakany any ambanin'iny tany iny manahoana. Alay fisaretsaina, alay fisaretsaina. Fa nao sakainao tahaka ninao ambanin'ny tany ao riny tena angadinao de tadiavinao mihitsy de tadidio tsara fa lalina tena lalina vao hitanao ny faran'iny fakan'iny. De mitovy amin'izany tsika olombelona mpivavaka reto, isika mpivavaka le resahako. Firy taona tao amin'izao tontolo zao zasy anao
firy taona ataoko hoe terakisika nanomboksika tao anaty kibo vontsaika ray volana efa nisy toetra ny dada sy mama ny ainatsika tao, efa nisy toetra ny dada sy mama ny ainatsika tao. Ny sakafo nohoan'ny mamatsika de isika koa nihinana azy tao. Ny raha nikorina tamin'ny dadabe any dadabe atsika sy bebe amin'ny bebe atsika de nikorina tao amin'ny mamatsika na ny dadatsika. Teraka isika, teraka. De nanomboka teo de niaina niara-ny aina tamin'izao tontolo zao, niaraka tamin'ny ankizy, tamin'ny olona rehetra. Nisy toe-tsaina ny tezanantsika teny amin'ny fahazazana zay tao amin'izao tontolo zao. Misy toe-po ny tezanantsika tao amin'izao tontolo zao tamin'ny fahazazana. Mandra-paha lehibe atsika sy mandra-paha resy lahatra anao hivavaka aminy Jesosy. Teraka tao anatina ota isika olombelona, teraka tao anatina ota. Dikan'izay be dia be ny zavatra ataoko hoe faka zay miletika any ambanin'ny tany mampamaka atsika amin'izao fotoana zao. Rehefa resy lahatra tsika ataoko ohatra hoe feno 30 taona ianao de resy lahatra ny amin'i Jesosy. Na feno 50 taona ianao de resy lahatra ny amin'i Jesosy. Na feno 80 taona ianao zao na 5-70 taona zay vao resy lahatra tamin'i Jesosy. Manahoana ny faka ratsy zay nanapaka tao ambany tao amintsika na tao anatinao. Manahoana nareo faka mangidy zay nanapaka tamintsika nandritra an'izay 80 taona 50 taona 30 taona ny ainana izay akoatra an'izay fa zavatra miampita avy any amin'ny razambe atsika. Nanahoana voaongotra vetivety ve, voaongotra vetivety ve. Za tena miteny anao fa tsy amin'ny valiny, tsy amin'ny valiny. Zao ny antony mahatonga milaza an'izay. Efa nandinika ny toetrana kristianina be dia be ary nandinika ny toetrana pasteur, nandinika ny toetrana mpanompon'Andriamanitra ary efa nandinika ny tenako. De misy faka zay azo avy tany amin'ny razambe sy tamin'ny tezana sy hatramin'ny fahazazana, na de efa mpitoro teny azy, na de efa mpivavaka azy, na de efa vita batisa azy, na de efa maminany ary, na de efa manao antisity ary isika, de mbola misy faka mangidy ihany ao zay mitsimoka tsikelikely. Samy mandiny tenytsika amin'ity fampianarako ty. Mbola misy faka mangidy, misy faka ratsy hatramin'ny fahazazana zay mbola mikorina ao anatintsika ihany. Marina ny Baiboly de miteny hoe nateraka indray tsika, nateraka indray. Ary raha tsy ateraka ny rano fanahy izy ny Baiboly ny olona de tsy hiditry ny fanjakany lanitra. Fa nefa ny rehefa jereko amin'ny maha-olombelona nofo sy rahatsika dia manapaka foana ary mitsimoka sy misy mitsimoka kely foana lay faka mangidy eny am-pandehanana eny. Mitsimoka kely foana le faka mangidy. Tena efa mezaka ny kristianina hiala amin'ny toetra ratsy. Hoe za efa tsy hanao an'ity toetra ity tsony, za tsy hitsioko zitim-belona tsony, za tsy hifosa olona tsony, za tsy hangalatra tsony, za tsy hijangajanga tsony, za tsy hanao tsy hanompo sambo tsony, za tena alemy fanahy, za hanana fahadiovam-po, adio toetra, za tena hitiany olona rehetra. Fa rehefa mandeha ny fampona any aorindrina any de mitsimoka foana lay faka mangidy kely. Satria tsy voaongotra le izy fa notapahana fotsiny le hazo. Tsy voaongotra fa notapahana fotsiny le hazo. De betsaka ny mpivavaka sy mpanompon'Andriamanitra no tsy tonga sainany amin'izany fa varinany amin'le firehetana fotsiny hoe za mirehatra be mitoro teny, za mirehatra be mitarika fotoana, za mirehatra be mivavaka, za mirehatra be manao anjara fanapahana. Fa misy faka mangidy mitsimoka tsy moramora zay mety hahafato ny fanahintsika. Araka ny tenin'ny Baiboly de milaza fa ndreo izy misy faka eo aminareo zay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Io faka mangidy io de tadio tsara fa mamonjy kelikely ny toe-panahy araka an'Andriamanitra io.
manimba tsikelikely ny toe-panaharaka an'Andriamanitra ny faka-mangidy. Zay le hoe mitsimoka ozy izy sady zava-mangidy mahafaty le izy. Inona ny vonoiny le izy voalohany inona ny vonoiny faka-mangidy io voalohany? Ny toetra mahazanaka Andriamanitra, ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Io no vonoiny tsikelikely rehefa mitsimoka ty faka-mangidy ty de voageja. Zay le lazain' Jesosy hoe ny sasany nafafy teny amin'ny tsilo izy ary nogejain'ny tsilo ka tsy afaka namoha. Ny sasany nafafy teny amin'ny tsilo ary nogejain'ny tsilo ka tsy afaka namoha. Zany hoe le faka-mangidy zany rehefa manomboka mitsimoka de manomboka mamatotra le olona, mangeja le toe-panahan'le olona, manimba ny toetra tsara le olona, manapotika tsikelikely tsy ampisandrahaka n'ilay toetra araka an'Andriamanitra, tsy ampisandrahaka an'io intsony amin'ilay mpivavaka na amin'ilay pastera na amin'ilay mopera na amin'ilay diakona na amin'ny masera na amin'ilay mpivavaka rehetra. Lasa tsy afaka mamokatra voa tsara intsony le kristianina sy ilay mpivavaka. Rehefa manomboka ity faka-mangidy ity mitsimoka tsikelikely, satria ity faka-mangidy ity de voalaza amin'ny mahamangidy azy zay sady mahafaty mamono le izy. De jereo amin'izao vanim-potoana farany zao fa kristianina miditra am-piangonana fotsiny kristianina, fa tsy kristianina niova toetra intsony. Kristianina miditra am-piangonana fotsiny kristianina fa tsy kristianina niova toetra intsony. Ny faka-mangidy tompoko de tadidio tsara fa mitsimoka tsikelikely. Ny vatabe an'ilay hazo ny tapaka de ameko ohatra tsika. Ataoko ohatra zany hoe iny kininina be iny ny tapahana de ny fakany sy ny fotony ao ambanin'ny tany ao, fa le vatabe no voakapa na voaositra na ny sorona de nalefa natao kitaina, natao saribona, natao nanamboarana trano. De mitovy an'iny vatabe anakinininy lay zavatra niala tam'le kristianina. Ohatra mpijangajanga be izy taloha de iny fijangajangana iny le vata anakininina zay tapaka, zany hoe tafiala tam'le fijangajangana izy. Mpamon'olona be izy taloha de iny famonona olona iny ny tafiala taminy, fa le faka mbola ao. Ataoko hoe mpangalatra be izy taloha na mpanompo sampy be izy taloha de iny vata be an'iny le fampotsampy tapaka, tsy nanompo sampy tsony izy, tsy nijangajanga tsony, tsy nangalatra tsony izy, tsy namon'olona tsony izy, tsy nanao antisiri amin'ny resaka didifolo tsony izy, voajany tsara le didifolo. Fa ilay faka mbola naniry ao, iny le mitsimoka maneho toetra ratsy tsikelikely. Azontsika maneho toetra ratsy tsikelikely. Le fijangajangana afaka le mpivavaka, lay fampotsampy afaka le mpivavaka, fa lay toetra ratsy tsy afaka. Toetra ratsy, ohatra toetra ratsy zao zany hoe tia miady aman'olona, mifamaly aman'olona, mifosa olona, manaratsy olona, tia mialona, miteniteny foana sy ny sisa. Be de be ny toetra ratsy, kizitimbelona, mora tezitra, mora tafotoana, reny le faka-mangidy ange. Asa raha takatrao le zavatra tiako apita. Reny le faka-mangidy izay mamatotra, zay mitsimoka tsikelikely. Le olona efa tsy mijangajanga, le olona efa tsy mamono olona, fa izy fotsiny tia mifosa olona. Le olona efa tsy mijangajanga, fa izy fotsiny mitsiriritra any anaty. Le olona efa tsy mangalatra, fa izy fotsiny tia miady aman'olona amin'ny vavany. Izy kizitina be, tsy andalitra. Reny faka-mangidy reny lay lazainy Baiboly hoe izy faka ratsy, mety mahafaty, mamono fanahy reny, mampamainaram-panahy reny, mahasimba ny toetra tsara ao anatinao ireny toetra ratsy reny. Reny le faka-mangidy. Le izy anefa de tadio, fa arakaraka ny andehanan'le kristianina ao anatin'le fampona, miamandroso izy am'le fampona, miamandeha izy mandeha ny taona, izy miditra mivavaka voalohany aloha milamina be, tsara toetra be, tsara fanahy be, mirehatra be,
tena hoe olon'Andriamanitra be, olo mifanay masina, ny toetra rehetrarehetra tonga de hitanao hoe ty olona ty raha zao maty de ho any an-danitra. Ary na mpivavaka sy mpitondra fivavahana am-piangonana ara de inona tonga de faly daholo raha mba ohatra n'ity olona ty daholo zany ny mpino vaovao fa ohatrohatro fa mandeha ny taona de arakaraky ny andehanany taona ao anatin'ny fampona ao am-piangonana izy de manomboka miseho am'izay io faka mangidy io de samitsika mandiny tena daholo hoe nanahoana ny toetrako, ny toetranao, toetratsika fony isika vao mivavaka voalohany niala tao am'izao tontolo zao de tonga tao mazava manahoana ny toe-panahako, ny toe-panahanao, ny toe-tsaitsika, ny eritreritsika, toe-potsika mahay mamela heloka, mahay mamindra fo. Fa rehefa nandeha ny 3 taona, 5 taona, 2 taona, 9 taona, 7 taona, 10 taona, 1 taona, 20 taona, maity milala eo am-piangonana mihitsy aza de jereo le faka mangidy fa misandrahaka am'izao. Ary be de be pasteur tsy mahareflexa ny tena antsony hoe za ty ngeka pasteur, za ty ngeka apôstôly, za ty ngeka maminany, za ty ngeka evangeliste, za ty ngeka olon'Andriamanitra, za ty ngeka vita batisa, za ty ngeka zao. Betsaka nefa tsy mahavoadinika ny tenany am'izany tsony fa lasa voasarona fotsiny hoe zay efa ela mivavaka, za efa ela mitoroteny, za ela nitondra fiangonana, za ela nanao an'izao, za ela nanao an'izao. Lasa ansy izy fa tsy voadiniky tsony hoe misy faka mangidy mitsimoka nge ato amin'ny ilany ato zay efa mamatotra anao tsikelikely, de jereo fa tafaverina mitoetra taloha ianao iny akamaroany. Tafaverina mitoetra taloha, ianao tsy mijangajanga, ianao tsy mandangy, ianao tsy mangalatra, ianao tsy mamono olona, ianao tsy mandeha any am'fampotsam fa nitoetra ratsika zay nisy taloha tam'ilay ino ty fiaim-piainana tao am'izao tontolo zao manomboka manapaka sy maniry be ndray am'izao. Nefa nitapahana tamin'ny voalohany, inona ny mahatonga zay? Le faka mangidy io nge raha lasiana bava malavona pasteur be debe am'izao io nge malavo andreo mpanompon'Andriamanitra am'seho azo ho lehibe reo am'izao jereo fa tamin'izy mbola pasteur kely, mpanao missionnaire kely, tamin'ny fiangonana mbola kelikely, mbola olona 10 de jereo nge fahatsarany toetrandra pasteur, jereo ny toe-tsay, ny toe-panahy, jereo ny fiainam-panahy sy ny fiainam-bavaka. Fa rehefa nanomboka grand am'izay izy lehibe de jereo fa miverina daholo ny zavatra rehetrarehetra, lasa tsisy fanetretena, firehareana reny nge faka mangidy, lasa firehareana ino ty mihebohebo mizesta, lasa izy no ohatrany lasa tsy haiko malaza azy satria inany antony maniry lay faka mangidy io daholo mahavoana mpitondra fivavahana am'izao vo lasa lehibe, surtout eto Madagasikara vo mahazo tôbila ray fotsiny de fa raraha be toetrany, vo mahazo tôbila ray, vo mitondra kely na moto kely fotsiny, vo misy vola kely fotsiny, mitsimboka le faka mangidy. Potika daholo ny akamaroan'ny pasteur am'izao, simba daholo ny akamaroan'ny mpitondra fivavahana. Kristianina moa efa tsy tenenina tsony fa kristianina piditra am-piangonana fefa tsy misy voa mendrika amin'ny fibebahana tsony fa le voa amin'ny faka mangidy no maniry, no mitsimoka, mamoavy zato ely mihitsy ny voa amin'ny faka mangidy. Ary zay ny ato ty fampianarana ty mba hahatonga atsika andiny tena daholo zay maheno an'ity fampianarana ty, indrindra isika efa ela nanompo reo, nanao fampona efa ela de andao andiny tena isaintsaina ny toetratsika fony isika tao anatiny tonga tao anatin'ny fampona zay niditra tamin'ny fahazavana. Nanahoana tamin'ireny, nanahoana ny toetratsika tamin'ny mahafatifatika aloha zao fiteniny gasy azy zay, mate ity, mate olona, mate ifandray foana, any ka tena hoe kristiana, any ka tena hoe pasteur mpitondra fivavahana, tena hoe zany ka tena mpivavaka. Fa zao pilanja baiboly sisa
mpitory teny eny ambony pilipitra fotsiny sisa, mpitarika fotoana sy mpanao délivrance fotsiny sisa tsika hoy ao za tsy manava tena fa ao anatiny mampianatra lasa mpandray fanasany tompo lamody sisa tsika, fa le tena fiovana efa very, fa le faka mangidy no manomboka misandrahaka manerana ny vatatsika, lasa miverina ny zavatry nofo, io no mila tena isaintsainatsika ary tena mila iverenana hoe ahoana ny ataoko amongorako an'ity faka mangidy ity, inona ny ataoko amongorako an'ity faka mangidy ity. Ny zavatra azo atao voalohany am'fahana manombotra ny faka mangidy io de mila miverina amin'ny fiainam-bavaka sika, mila miverina amin'ny fiainam-bavaka sika. Faharoa, mila misakaiza amin'ny fanahy masiny tsika. Fahatelo, manana fandinihan-tena foana isan'andro, asio fandiniana ny tenanao foana isan'andro. Za tena mananatra ho an'ireto olona pitsikera olona reto, ho an'ireto olona mpifosafosa olona reto, olona mpandinika fiainan'olona fa tsy mba mandinika ny fiainany sy mitsikera ny tenany. Tena miteny anareo raha manana mpitona andinihana ny fiainan'ny hafa sy tsikerana ny hafa sy nitoetra ny hafa ianao, lanio andinihana ny tenanao. Tena marina zany teneniko zany, lanio andinihana ny tenanao. Fa le problème nyreto olona mpandinika ny hafa reto tsy mahavoadinika ny tenany, any ka manao ny tenany ho marina, satria rehefa ny olona no mandinika ny hafa de ny tenany tsy hita, ny tsony ny fahalemeny, ny fahadisony, ny faka mangidy eo aminy tsy voadinikany, fa lasa panamaritena izy, lasa panamaritena izy. Nefa izay fanamarina tena nananao zay faka mangidy mamatotra anao, faka mangidy mamatotra anao. De mananatra ary mampianatra anareo, ianareo tsy ao anatiny kosa aloha fa raha manam-potoana andiniako ny hafa, andiniako ny tenako, ary tsy manana fotoana hitsikerana olona, fa leo hitsikerako ny fiainako, ampandrosoko ny fiainako, ny fotoanako. Aoka ianao andiny tena de ny tenanao tsikeraina sy melohana, fa aza tia mitsikera sy manameloka olona, indrindra raha samy mpivavaka, samy mpendraikitra, samy mpanompon'Andriamanitra, samy izy avelaony anazy ho eo. Fa ataovy ampifandiniana ny tenanao ianao, mba hanatsarahanao ny tenanao, ahafahanao mamokatra voa tsara, mba tsy hatongava nyreto faka mangidy reto amoa be eo aminao. Raha vananatsika zay fandinihan-teny zay de haitsika miala amin'ny faka mangidy io sy mandrava an'io, mamono an'io, tsy aniry ao amintsika. Fa ho betsaka no diso fanantenana ny mpivavaka ny aoriana any hoe mba nitory teny ihany, mitondra fiangonana ihany, mba nivavaka ihany, vita batisa ihany, nanao asan'Andriamanitra ihany, mpendraikitra ihany, mba olom-baositra ihany. Kanefany rehefa tonga amin'ny farany de ny faka mangidy ny bananao eo amin'ny vavahadin'ny lanitra, faka mangidy ny bananao amin'ny vavahadin'ny lanitra, tsy hidiranao any. Raha faka mangidy zay de tsy maintsy dorana any anaty elo. Ka noho izany afatra ny anahy samy mandiny tena, ndao andinihana ny tenantsika sy ny toetratsika ny andro ananatsika, fa tsy lanina amin'ny zavatra hafa na isaitsainana ny an'ny hafa na andinihana ny an'ny hafa. Raha resy lahatra ny amin'izany ianao de manomboka androany mangataka amin'ny fanahy masina, lay mpananatra, lay fanampananatra. Izao Jesosy aniraka mpananatra hafa ho aminareo, tsy izy zany fa mifanahy masina. Ny olona tsy ampifandinihan'ny tenany de olona tsy misy mpananatra hafa eo aminy, mbola tsy nandray an'ilay mpananatra hafa izy, zay lazaina hoe ny fanahy masina na ny tanan'Andriamanitra. Fa ny olona ampifandinihan-tena de olona misy mpananatra eo akaikiny, tsy izy zany fa mifanahy masina. Raha vao tsy misakaiza amin'ny fanahy masina ianao de tsy afaka amin'ny faka mangidy io mihitsy. Noho izany fotoana ifandraisana amin'ny fanahy masina zao tsika rehetrarehetra, vavaka isika. Tompo, misaotra sy makasitraka anao amin'izany teny fampianarana tsotra de tsotra izany, ho anao ny voninahitra
ary ianao kosa mianay mpananatra endry ananarana anay antsina anay ahafahana manova anay voninahitra teo anao Jesosy famondraponao aminay tsiraray avy sotra tompo amen. Eny arsa mirary soa anao ny tenako de tsy mahazo resy matio kely niaraka taminao raha mila lara-taribia anao amin'ny vidéo moa zany hitanao eo ambany eo ny lara-taribia ho antsika manaraka radio kosa de ao anatin'ny générique no andraisanao azy samy manaparitaka ny fampianarana de ho anao zay mba mijery ao anatin'ny YouTube dia mba aboneo ihany lay page-tsika mba ahafahana mampandroso haingana an'ity vidéo ao anatin'ity page ity tahiny tompo tsy mahazo resy ianao elo matomboko. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 9:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao.